te hitombo ara-panahy ve ianao? Ity misy zavatra iray tena hanampy anao. Azajanona ny an-trano Andriamanitra. Inona no tiako ambara amin'izany? Betsaka amin'ny kristianina no manokana fotoana ho an'Andriamanitra amin'ny maraina. Tsara sy tena zava-dehibe izany. Fa indraindray toa hadinontsika ny an-trano izy. Mandeha mianatra, mandeha miasa, mandeha miantsena isika, dia hadinontsika fa afaka miresaka aminy mandritra ny andro, satria miaraka amintsika foana izy, na izany na iza. Tsy voatery miteny mafy na manajanona ny asa ataonao ianao vao afaka miresaka aminy, fa afaka miresaka aminy ao am-ponao ianao na eo am-panaovana zavatra hafa aza. Rehefa mividy sakafo ianao, na any anaty bus, na alaim-panahanota, na mandalo fotoan-tsarotra, na misy olona aza manodidina anao, miresaka aminy ao am-ponao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Mifalia mandrakariva, Mivavaha ka aza mitsahatra, Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Anisan'ny fomba tsara indrindra hanakaikezana an'Andriamanitra ny firesahana aminy mandritra ny tontolo andro. Namanao izy ary tiany rehefa miresaka aminy ianao. Aza avela ny an-trano izy.